dimy volana izay no nametrahan'ny mouvement Gen Z ny fitoriana mahakasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina fa tsy mbola nisy ny valin'ny fanadihadiana hoy ireto andihana tanora anatin'ny mouvement Gen Z ireto androany. Orarora ela dia efa voasambotra ny tanora iray mitaky vanovany-drafitra araka ny tolona natao teny Ankanja. Raha matoa ministry ny fitsarana dia nanambara mazava tsara mihitsy, misy vidéo any fa natateraka ny mandat d'arrêt international 5 mois zay ny lasa tsy mbola nisy fivoarana kanefa dia efa hitantsika amin'izao fa vao mihetsika kely ny tanora afaka adonindroa ray andro dia efa raikitra ny arrestation. Donc zany mahay miasa ihany zareo fa rehefa misy cible tiany ciblena dia mahay miasa izy fa rehefa atokony hiasa amin'ny tena takiany vahoaka izy tsy miasa. Dia izay ny angatahanay hoe aiza tompoko ny fitorianay an'Andriamatoa Andry Rajoelina fa aza zay no izahana lotona isaky ny mihetsika maneho hevitra. Aminay tompoko condition non négociable ny hoe zahay ampiantsoina hoe fa ny namanay mbola any am-ponja. Dia izay zany mampatsiahanay amin'ny zava-nisy teo aloha ihany izay zavatra izay hoe nampiantso ny filoha Rajoelina hoe makanesa tia miavoloha miresaka kanefa nidarika lacrymogène ety mandeha ihany mitovy tsy misy sahala amin'izay mihitsy ny zava-misy ankehitriny. Tsy afaka amaly ny fanasana ataon'ny Prime Ministre Enimazo Arivo Rampitso ireto tanora ireto raha tsy mahazo fahafahana ireo tanora namany no samborina hoy hatrany ny fanazavana. Tsy fantatra mazava ihany koa ankilany ny lahadinika tena hodinina mandritra n'ity fihaonana ity. Araka le fiantsona izay nataon'Andriamatoa Prime Ministre iny tsy fantatra mazava hoe inona le fiantsona, déjeuner dansant ve sa famalinan'le fitakiana ve, tsy mazava zany le izy ary eo no mametra-panontaniana aminay satria amintsika amin'ny teny izao dia efa be dia be ireo atao hoe namaly antso ary eto mariana etona fa izahay ireo raha mahatsikaritra nareo izahay le teny Ankanja nitarika atao hoe nisolo tena mpitarotolona no tsy namaly an'le antso fa olona ary misy ao fantatray le izy namana mpiara-mitolona ihany tamin'ireny oktobra 2025 ireny zay nanohatra an'le fitakianay ho fandravanan'ireo androm-panjakana ireo. Ankehitriny nefa n'ireo ankizy ireo dia efa tazana daholy eny amin'ny primature amintsika izao manatitra ny récépissé hiatrika an'le fampiantsony PDP ireo namana any amin'ny faritra nandefa afatra taminay ary tena niteny taminay hoe tsy hiaraka aminay intsony izy ireo raha toa ka mamaly an'iny antso iny izahay. Manodidina ny 770 eo ireo fikambanana anatin'ny mouvement Gen Z no mbola miray feo mitaky ny andravanan'ireo androm-panjakana mbola mijoro hoy hatrany ireto tanora ireto androany nanao fanambarana. Mahalona ilay fitoriana ny Andry Rajoelina sy ny firongony izay nataony Génération Z tetsy amin'ny anteny miram-pirenena dia nilaza androany Irina Begalono fa velao ny fitsarana no ny asany ary miandry ampitoniana izay fanapahan-kevitra ho resy ny fitsarana eo no tenany. Nisy tokoa ilay taratasy izay nalefa ny Gen Z tamin'ireny fotoana ireny. Ny azo lazaina mahakasika an'iny zany dia maro tsika tanora mangetahentana izay hoe fanenjehana ny Andry Rajoelina misy moa zany hoe fanenjehana firongony izay fa dia akinina amin'ny fitsarana sy amin'ny tompona andraikitra mahefa zany mahakasika an'ireo raha izay anenjehana an'ireo mpitondra teo aloha ireo. Io moa zany tsy hoe le anarana no toriana fa maro be zany ireo raha zany mifamatotra amin'ny fitondrana no taritiny Andry Rajoelina izay efa mandeha ankehitriny ny fanadihadiana mahakasika an'izay ary notsika efa tsy maintsy misy fandraisany foana amin'ny filoham-pirenena teo aloha zany ireo fanenjehana maro isan-karazany ireo ao anatin'izany ny solombavam-bahoaka ao anatin'izany ireo tale Isatsokajiny ny tantana tao amin'ny anivo ministera ao anatin'izany ireo ministra teo aloha ao anatin'izany be ny tanàna dia inotsika zany fa mifandray avokoa amin'ny fitoriana izay natao an'ny Andry Rajoelina ireo tranga ireo satria ny fitoriana natao mantsy dia mahakasika ny hoe fitifirana tanora izay ny tena bazin'le izy fitifirana tanora teny Ankanja mety efa nisy ihany ny fandraisana anjara izay natao tao anatin'izay fa dia miandritsika zany ao anatin'izay hoe fanenjehana Andry Rajoelina tamin'ny famonoana ireo mpitolona teny Ankanja izay. Raha mahakasika kosa ny fitazomana n'ireo tanora mpitolona
izay ataony fanjakana amin'izao. Dia nilaza Irina Begalono fa misy antony mahatonga fanjakana mitazona azy ireo araka nambara minitra ny fitsarana. Nanamafy ny tenany fa marina ny filazana fa misy olona mahazo tombontsoa ao ambadika ireny hetsika ny tanora ireny ka mila mitandrina ny tanora. Zay le teneniko hoe misy mila maka expérience sika tanora. Lay dikany hoe azavay kely le dikany hoe misy hoe ao ambadika ao nampanao politika. Tsika raha mandeha manao hetsika anankiray dia tsy maintsy misy olona aloha manana intérêt ivelan'ilay tsika le mikonokonona zany. Ohatra zao iny tolona teo izy moa manana intérêt amin'ny tolona zay natao ny mpanohatra ny fitondrana teo alohany dia tsy maintsy mivondrona reo manao an'izay tolona zay rehefa mandresy koa ny tolona dia misy olona ihany koa manana tombontsoa manokana amin'ilay fandresen'ny tolona. Zay zao ny zavatra hitantsika amin'izao. Dia eo ny ilaina an'ilay balizy. Tena manao an'ilay balizy marina ve tsika tanora amin'izao fotoana zao. Fa indraindray le fiaditsika tanora miady hoe ihany lasa tafiditra ry ihany tafiditra aty tsy miona zany lay tombontsoa tany hoe rehefa tafapetraka ny fitondrana tsika tsy hiditra anatin'ny fitondrana ozy ny tanora tsy hitady plasy dikan'izay rehefa manao balizy tsika dia afaka mitsikera afaka miteny zany hoe makasika ny hoe izao ny zavatra tiana ho hita makasika an'ireo tolona zay nataony Herzo. Anisan'ny nandresy lahatra aloha ifonako ty teniko ty nandresy lahatra tanora satria fa nafantatra zavatra makasika an'io talohan'iny tolona iny dia niteny hoe aza miditra amin'io ianareo na fitiavan-tanindrazana ohatra n'inona ary no hiantsonareo azy satria misy zavatra tsy milamina ao anatin'io. Inona ilay zavatra tsy milamina? Misy andihana mpanao politika izay efa miandry fotsiny hoe oviana no hihetsika reto izay nizay dareto. Manaraka an'izay moa araka ny tenenin'ny Ramatoa ministry ny fitsarana hoe tratra tao anatin'ny WhatsApp ny fampiresahan zareo. Dia averiko ilay fanehoan-kevitra izay hitako tao amin'ny Facebook hoe rehefa ianao mikonikonina fanonganam-panjakana dia na ianao any amin'ny figadrana na ianao any amin'ny fandresena. Araka ny fanehoan-kevitra ny hoentiny Irina Begalono hatrany dia ireo tropony tanora mpitolona tsy afa-po no manakihana ny fitondrana ary tsy omena tiana izy ireny hila maneho hevitra fa kosa tsy ekena intsony hifikonokonona na fanonganam-panjakana hoy nambarany. Tsy mbola maty voalavan-kibo ny fitondrana teo aloha ka tsy mitsatra manenjika be fatany filohan'ny fanavaozana Colonel Michael Randrianirina ary manao resabe tseroa entina ratsiana ny filon'ny fitondrana fanavaozana. Hoy ny fanehoan-kevitra nentina sombavombahoaka ny Mananjary Andriamatoa Mamihaja Charlot kestora fatelo anivon'ny antenimieram-pirenena androany. Nambarany fa vaovao disy no inina paritaka amin'izao anaty tambazotra Tserasera. Fa tena ataoko hoe ny agnarana ny Filoha Mikael tena ny sitraponay oantrana tagny dia zahay rehetra moa dia samby ny antoko ny frais any tamin'ny avion ho an'izay nandeha partera samby ny antoko ny carburant samby nitondra ny tomobile samby ny antoko ny sakafo ny samby nandoha ny hôteliny ka inona raha zany ny olana miala signy aho fa fahitako anazy sy maty voalavon-kibo ny mpitondra teo aloha angamba dia mety magnenjika be fahatany any Filoha Mikael fa tena sisy marina aby regny amin'ny tambazotra ny Serasera regny ka sy tokony andanian'andro akory ny amaly anazy. Adidy amin'ny filoham-panjakana kosa ny fitetezam-paritra ataon'ny filohan'ny fanavaozana Colonel Michael Randrianirina fa tsy misy endrika fampelezan-kevitra velively araka ny resabe mandeha amin'izao arany ny fanazavana. Za aloha sy nahita fampelezan-kevitra nataon'ny filoha sy nahita fampelezan-kevitra nataon'ny Filoha Mikael ary sy mbola misy fametrahana stratégie akory azy fa mametraka fotsiny aho hoe fisidiam-paritra nataony namonjy ohatrany namonjy festival rehetra tagny ataoko angamba mba mendrika kosa zany hoe toliara zany no nipoiran'ny sapiky tamin'ny 25 décembre tao no azo ny taratasy avy agny amin'ny UNESCO nametraka ny sapiky ho kolosaina malagasy avy ao amin'ny région sud-ouest ka décembre zany efa ny Filoha Mikael no filoham-panjakana efa higasika arafeny soa ny ministre ny kolosaina ka miala signy aho fa sy nahita propagande tagny ary sy nahita fampelezan-kevitra fa fisidiam-paritra no natao tagny dia toy ny filoham-panjakana rehetra zay zavatra efa vita dia mba nitokanana ino fampelezan-kevitra amin'izany. Nanamafy kosa ny solombavam-bahoaka Mamihaja Charlot avy ao amin'ny distrika ny Mananjary fa tokony andraisana ny lesona avokoa ny zavatra rehetra nandritra ny fitondrana teo aloha ka tsy tokony isy ny famerenana ny vita ny mpitondra teo aloha
indrindra malona ny resaka fanonganam-panjakana izay tokony isy fanadihadiana lalina mialony anamelohana olona iray. Dia tokony efa mandray lesona tamin'ireny zany dia izay rehetrarehetra zay zany tokony anjaran'ny Filoha Mikaela ny mitandrina ny ainy aloha voalohany satria izy no reharehan'ny malagasy rehetra amin'izao tandoky ny malagasy rehetra dia anjarany zany no mibalanse ny fomba mba sy tokony sagnatry avivava raha very anazy ny malagasy amin'izao dia tena toka hoe very olo-manga tanteraka mihitsy. Dia ao koa nefa sy dia mankasitraka le systématique foana hoe zay raha rehetra mitranga dia hoe mikasa agnongana filoham-pirenena aleo zany mba somary asiansika fanadihadiana laligna be mihitsy zay vao miditra amin'ny fagnasokoazina ilay fikasana nataon'ilay olo.